isika dia ny grand docteur Jean Jacques izy nateraka fanokana sy fanisatana eo jiabona izay ariasa ambotarina izy ihany koa mitondra ny afatrotoko ho antsika izy koa ny fanodadisa izany ka isika fiorona manontolo noanoana ambavaka eo finodadina ny fandikena izay ataona aloha izay fahasoavana sy fiadaran'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo amidira topira isika midira
Saya
satria mitomboay tonga sy ilaina eo izao toerana masina izao. Midiranao zay satria miendrika ny fizarana rehetra ianao. Dia ianao marina ny fahamasinana amono indrindra. Manambatra anao zay tompo satria mpanjaka ilainao ary mihoatra izay mety voninahitra rehetra voninahitra ao. Miokoikolatry misy seza fianganan'ny fahasoavana izay. Dia amin'izay nanahy tandirana ny volona ary koa mankasitraka ny fitiavanao anahy ary namoranao zanakao tonga famonjena anahy. Dia ankinay mamantoro ray eo izao fampivavahana izao. Fa hitaninao izay rehetra iseho eto izay iromporova batisa sy ny fanotanana jiaby. Miteninao izay ambava koa andraisan'ny fansoan'ny tompo izay anominay mahiray anahy ao aminao. Mahita ny fanisana anjara mitenao rehetara hitay izany mba hiverina aminao irery voninahitra ary tsy ara amin'izao toerana izao izay fomba raha tsy mahazo fanavaozana sy fampahelezana dia fanahinao masina. Dia minaran'i Jesosy Kristy zanakao naninanay izao mivavaka izao. Amen. Malao ny tompo eny ampanajana sady mety tsara teo izay manambara ny sitadoan'Andriamanitra izay mivakiana antsika. Doka aharitra ny fitiavana ny raharahy. Aza manadino ny fampiantrano mbaliny fa tamin'izany dia mampiantrano amin'izay ny sasany efa tsy fantany. Tsara moa izay mifatotra. Mitony miara mifatotra aminy ianareo ary izay ampahoriana satria eo amin'ny tenako ianareo. Aoka hanan-kaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy voalokoa faniriny fa nitsangazana sy mpakavan'olona dia hoelona Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fitoetsenareo fanoamin'ny ihany mienina amin'ny rahanareo fa ho izy izao tsy andao amin'ny mihitsy na afianao akory. Tsy fantatrareo fa afandrafiana amin'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao ho anahizana iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavaran'Andriamanitra. Amen. Io dia manamana manolona ny tsipiry amin'ny ten'Andriamanitra dia samy mahatsapa-tena izy rehetra fa tsy tanteraka. Samy tonga saina fa tsy mahatanteraka izy ten'Andriamanitra ary mpanaraman'ny manota aza indraindray. Dia manasanao anaraka ampoany izao vavaka fifonana izao. Vavaka izao. Rehefa izay manantona anao amin'ny fotontolo sy mamboraboraka n'Andriamanitra manan-karena amin'ny fambangoana. Samy tonga saina ny tsara aminay rehefa nanomboka teo ratrehanao. Nanomeko ty masonao ary efa nandehala eo ny fanainao masona raha nandika nkitsy rano mididinao. Noho izany ary rainany an-danitro dia mifonanao izany. Aoka rehefa olona ny fahatezinao sy ny fahavianao aminay. Mamindafo aminay tompo ary alakina be mpianatranao hoseho fahasoanay ary sasoa madio izay noho ilay latsaka ampamizanakao voakalman'nytany izay izay mitondra famelan-keloka ho an'ny tsirairay aminay. Andriamanitra. Sim.
fitiava manak'izay no mitiavako anao. Koa izany no mampaharitako mpanjam-boky anao. Fa Kristy izay tsy nahalala ota, dia rehefa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, ka hitonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Ho antsika izay fonanana. Teo tompony, voavela milokalo no mananomasina. Alleluia.
Jesosy dia mbola misatranao izay amin'izao fotoana izao ka tafavory indray amin'izao fotoana izao. Ary misatona ihany koa amin'ny iry izay nitanterana teo ho an'ireo tanora zandrinay izay tonga manatrika izao fotoana izao. Misaotra satria ianao no nifidy azy ireny tsirairay avy mba ho avin'ny fiangonanay, mba ho avin'ny ity fiangonanay ity ka mangataka ny fidahina feno avy aminao izay tsirairay avy mba hiasanao anatin'izy ireo indrindra ihany koa. Ary amin'izany indrindra tompo amin'ny izao fotoana izao dia ireo tanora ireo no hoentinay eo aminao mba hiasanao amin'ny fomba maro samihafa, mba tena hoe amin'ny fotosotra no andraisan'ny tenao. Ary ihany koa ianao no manokatra ny masofanan'izy ireo ary andraisany izany amin'ny fahatsorana tokoa amin'ny fahatanorana. Ary mangataka izay mba ny fananao maso no anatanteraka izany. Ary izy ireo tsirairay avy mba ahafantatra ihany koa ny amin'ny sitraponao ka ny tonga ho modely amin'izay toerana misy azy na iza na iza. Ary indrindra ihany koa anay izay ray aman-dreny mpanateo azy ireo dia mba izay no fitaratra ao anatin'izany rehetra izany. Ary ny amin'ny teny izay fa enina hatramin'izay dia ianao mampitamberina amin'izy ireo mandrakariva ao anatin'ny fiainany. Ary mba ho jiro fanatsavana izy ireo amilatiratra naiza toerana misy azy ka ahafantarany olona fa ao anatin'ny izy ireo tsirairay avy ianao. Ary raha tonga ny fotoana izay andrinesany izy iteninao ihany koa dia anao tahaka ny Samuely izy ka hoe mitenenina Jesosy io fa miaino izay mpanomponao. Ka mitenena tompo sokafo ny masofanan'izy ireo, sokafo ny masofanany tsirairay avy mba ahafahan'izy ireo mandray tokoa ny teninao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra tsara ianao ary anao tsara sady marina. Avy toerana ianao ka mahita ny eo amin'izao tontolo izao, mahita ny ety ambony tany angatanay aminao tompo. Ampangino ny tabataba rehetra izay tsy avy aminao mba ahafahanay miaina ary miaina amin'ny teninao. Ny teninao izay ambaretony eto dia hijoroanay vavolombelonao ary amin'ny fiainana rehetra dia hotanterahana izany. Ary tsy hivoaketo izahay raha tsy voto ny fanananao masina. Entina indray mamakivaky ny fiainana izay tombonandro mbola omenao anay. Koa mitenena Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Miaraka maka ny teny soratra masina sy eto. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko faha 7:7, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy izy tamiko, mpanompoka ianao ry Israely eo, izay mampiseho ny voninahitra fa io kosa foana ny isasarako, zava-poana sy tsinotsinona no nandaliko ny heriko. Kanefa ao amin'ny Jehovah ny rariny tokony ho ahy, ary ny valiny asako dia ao amin'ny Andriamanitra. Ary ankehitriny hoy Jehovah izay namorona hahiatrany amboaka ho mpanompony, ampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy amorona ny Israely ho ao aminy. Fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehovah aho, ary Andriamanitra no heriko. Eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka hanandratra ny firenen'ny Jakoba ianao sy apodin'ny Israely sisa voaavo, fa mety ho fanazavana ny Jetilisa ny
koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Dia molokisantsika famakinan-teny soratra masina. Izany dia hitantsika ho miasa amin'ny kortiana voalohany. Kortiana voalohany, andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, voalaza ny fiamantsy, fitahia-teny sy fiarabana ary fitaovana. Paul voaantso apôstôlin'i Jesosy Kristy no sitrapon'Andriamanitra ary sositena ralahany. Namangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korito dia izay no hamasinina ao amin'ny Jesosy Kristy, olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompotsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo aniny fahasoavana, fiadanana ary amin'ny Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zao dia araka hitsangantsika no amina fa 164 andiny voalohany. Nohon'ny akitso dia nahitany Jesosy avy manantona azy zao ka dia hoy izy, ino ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aorinako, avy ao aoriako, izay efa tonga ao alohako satria talohako izy. Ary izao tsy manala azy fa mba aseho amin'ny Israely izy. Izany ny aviako manao batisa amin'ny rano, ary Jaona manambakaka nanao hoe izao nahita amin'ny fanahimidina avy any an-danitra tahaka ny voromalala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nalala azy fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no laza tamiko hoe izay ho hitanao idina amin'ny fanahy sy toerany dia izy mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Isaorana ny tompony ny filazantsara. Tsika manona ny fanenteton'izay samy manerana an'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany. Amen.
Semplicemente sacramento massimo generale, fino di informare fare appunto esatto l'organizzazione. Ma questo è una dichiarazione sia tutta la buona sacramento di Paris.
n'Andriamanitra ny fanekena mafika azy na amenareo amin'izany andraikitra masina mekinareo izany izy fa leriko izy hiatanterana amin'ny tanana. Izy fiangonana kosa rano dia tokony andraikitra n'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay fanobazitsika mba ho tsika hiaran-tsagnana vava. Andriamanitra raitsika saina refesina mialaly ny fitiavanao dia le fitiavana mialo manakaiva ny fitiavana ina tsaronay itidiny Jesosy tsy tomponay sy teny fampanantenana ny melo taminany rena ny sakramentaly batisa koa mitanao zay rena manatriana aoka ny fanahinao masina amin'ny hery ny asa naterainay eto mpanovana izay batisa izany. Rano mamelombelona zavaboary anty ary manasa ny tomofo ho famantarana ny fanadiovana na ny fisaina vaovao Kristy Jesosy. Ireto zaza ireto zay eto batisa dia voalainy mandrak'izay ny firikina. Tafionjanakao izy ampiresendrika aminy ny asa fananao masina hitariky azy isanandro ao voninahitra mandrak'izay mandrak'izay. Aïe, Rinazona aïe Mathieu. Son nom dit son nom à la miraille. Sinzan. Aïe Fanamasson. On va le montrer. Venez tout ça. Un coup de fort pour les yeux. Rakitfao inzo anjanina zao mampatisanao amin'ny raha isinzanaka ny fanamasina fomba ny mandakarika ny tompo sady iarana ny nafikenana any babisa fa misotranao zay tompo fatanteraka ny famonjena rehetra mandreny ombonay nam'i Jesosy Kristy ny zanany karibisany vanokany Padran'Andriamanitra nengatahanay fiangonana dia mikeriza aminao ny saza io mba ny fahasoavanao ka mba hampaharitsara tamin'ny fahavananao ampio ray aman-dreny sy mpianaka mba azona tanteraka ny fanekeny natao ny toanatrela mba ny fahasoavanao amin'ny ezaka rehetra toy ny mpianaka tena sy ny ray aman-dreny amin'ny fiangonana amin'ny fitaizana ny zaza nengatahanay anaran'i Jesosy Kristy izay fitaizana. Olona dia fisaorana fe no tosikain'Andriamanitra amin'izao fahafitan'ny batisa any Matthieu sy Enzo izao tahatra lehibe ny batisa izany satria sidinantsika ray aman-dreny ihany koa hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra mba hitondratsika ny zanakitsika mitombo any lehibe ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireny mba hahatonga ny famonjena antsika tsirairay avy. Tahaka ny fanao moa amin'ny fotoana ohatr'izao dia misy takela-pahatsiarovana atolotra amin'ny zaza nefa mbola kely izy ireo ka dia andray aman-dreniny no atolotra izany. Manolotra ty takela-pahatsiarovana ity ho an'ny aiko Matthieu Andriana Jaune ho fahatsiarovana fa izy dia fanatao batisa teto amin'ny fiangonana FPM Serge androany fa 12 ny volana janoary. Manolotra ihany koa ity takela-pahatsiarovana ity
Enzo Andiana Rakotovao, dia avy natao batisa teto amin'ny FMA Théologie anio 12 Janoary 17 Anake aza matahotra fa efa nanaritra anao fa mianatra nanao ahy koa mandeana falimbitonareo ary tezan toetsareo Andriamanitra izy. Amin'ny toerana fianakaviana dia andininy fahatelo sy fahaefatra mitetsika amin'ny faharoa sy roanjato.